Niteraka savorovoro atrany ny eo amin'ny voka-pividianana vonjomaika izay foronam-bokatra mivoaka amin'izao fotoana izao indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra ao ny eo amin'izay resaka foronam-bokatra izay satria mantsy samy milaza ireo kandida roa izay kalaza ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao fa samy mitarika izy ireo. Ny etsy ankilany itody Ravalomanana milaza mazava tsara fa izy ireo no mitarika ary ny andaniny kosa ry Harilala Ramanantsoa izay milaza ihany koa fa ry zareo no mitarika vonjomaika ao anatin'izay foronam-bokatra izay. Ka ny pisipisy ny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isanandro eto. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny raha nahita sy ny raha nahalala fa dia maro ireo izay endrikendrika tsy fanarahan-dalàna izay hita taloha nandritra ary taorian'izay fifidianana ben'ny tanàna natao farany teo izay. Toy ny matetika fahita mantsy dia misy foana ireo kandida izay minia mangalatra départ amin'izay fampilezan-kevitra antsokosoko izay hatrany efa hatramin'izay moa dia misy foana izay ary efa miezaka mandresy lahatra ny vahoaka tsirairay avy izy ireo na dia fandresen-dahatra ankolakaza ny ataon'izy ireo ao anatin'izay. Ao ihany koa ireo karazana fividianana andian'olona mba hifidy an'ireo kandida tsirairay avy. Eny izay moa ilay hoe stratégique ka samy miezaka mandresy lahatra amin'ny fomba rehetra izay hainy sy hitany fa mety hampahomby azy ireo kandida mba ahatonga azy ho lanim-bahoaka ao anatin'izay fifidianana izay. Mandeha ny karazana fizarana fanomezana isan-karazany. Eo ihany koa ireo izay tosika fameno isan-tsokajiny izay ataon'ireo kandida avy hita manerana ny nosy moa izany rehetra izany. Natao ireny rehetra ireny mba hambabona ny fon'ny vahoaka. Hanika tsy vitsy amin'ny vahoaka izay efa sady fady ranovana no sahirana amin'izao fotoana izao no tsy mahafantatra ny aleha atsimo na ny avaratra amin'izy ireny fa izay mahavita manome azy ireo ihany no fidiny rehefa tonga izay fifidianana izay na dia tsy ilay olona tena voniky ny hampandroso aza amin'izay fotoana izay fa izay olona mahavita mandresy lahatra azy ao anaty fotoana fohy ihany ny fantatry ny vahoaka fa tsy dia mitsinjo ny andavany loatra izy ao anatin'izay safidy izay ataon'izay. Ny tena marina amin'izy ity mantsy efa tsy fantatra intsony ireo izay olona tena voniky ny hampandroso sy ireo izay olona tena voniky ny hameno paosiny satria mantsy lasa hazakazaka be ny mba hakana fon'ny vahoaka mba hahatonga ny tsirairay ho lasa olom-boafidim-bahoaka izay satria mamy ny seza sy ny voninahitra ka izay no hiazakazahany ireo izay manan-katao mba hirotsaka amin'izay fifidianana izay. I fifidianana io mantsy tsy natao ho an'olona tsy manan-katao satria mandany vola aman-karena ny fanaovana azy io amin'izay firitsan-kofidiana izay. Maro dia maro ireo olona izay manana hevitra ary manana finiavana te hampandroso fa saingy ilay vola hoentina hanatanterahana an'izany rehetra izany indrindra ny eo amin'ny fikarakarana ny taratasy amin'ny firitsan-kofidiana izay no manahirana ny be sy ny maro ka tsy maintsy izay manan-katao ihany no afaka mirotsaka amin'izay fotoana izay. Izay no mahatonga anay miteny hoe tsy natokana ho an'olona tsy manan-katao ny firitsan-kofidiana amin'izay fifidianana rehetra miainga eo fa ireo manambola sy ireo manambava ihany no marina ekena lalandava araky ny voalazany ilay oam-pitenenantsika mahazatra izay. Ka ao anatin' izay fifidianana izay hatrany moa indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra ao no tena ahitana resabe amin'izao fotoana izao satria ao mantsy ny renivohitry ny Madagasikara ka ao indrindra no tena ataon'ireo rehetra fitaratra amin'izay firitsan-kofidiana sy ny fahalalany ben'ny tanàna izay.
Isan'ny tena miteraka resabe manoloana an'izany rehetra izany ny eo amin'ny candidat Tojo Ravalomanana sy Harilala Ramanantsoa izay natolotry ny Irmar. Tojo Ravalomanana moa fantatsika tsara fa candidat izay natolotry ny TIM ary nitohanany vonan'ny firaisan-kina. Amin'izao fotoana izao anefa dia araky ny fironam-bokatra voaray hatrany dia mitarika aloha zany ry zareo avy ao anatin'ny Irmar izany hoe isika rehetra miaraka amin'Andro Rajoelina tsy iza moa izany fa Ramatoa Harilala Ramanantsoa izay mitarika azo lazaina lavitra dia lavitra ihany ny elanelana izay misy eo amin'ny Tojo Ravalomanana sy Harilala Ramanantsoa ao Antananarivo renivohitra ao. Manoloana an'izany rehetra izany moa dia samy milaza ny andaniny sy ny ankilany fa izy ireo no mandresy ka iza amin'izy ireo no tena mandresy satria mantsy nilaza Tojo Ravalomanana fa tsy tako nafenina ny halabato sy ny tsy fanajana ny safidintsika nanjaka tanteraka ny haizina nandritra iny fifidianana iny fa tsy misy haizina maharesy mazava izany hirahihina isika hiaro ny safidintsika ary tsy avelantsika hisy hanao tsinotsinona ny fahavononantsika hitondra ny tena fanovana ho an'ity renivohitra iraisantsika ity isika mandresy hombantsika mandrakariva ny Andriamanitra ho izy hatrany. Ny etsy ankilany kosa i Harilala Ramanantsoa dia nilaza fa raha nitatitra azontsika avy amin'ireo solon-tena manerana an'ireo birao fandatsaham-bato dia efa azontsika ny fandresena saingy manentana antsika tsirairay avy hiandry ampitoniana ny vokatra ofisialy izay havoaka ny rafitra manana fahefana amin'izany. Fantatro fa vahoaka hendry isika ary Antananarivo tsy mila korontana ho izy hatrany. Araky n'izany voalaza izany dia samy tsy misy manaiky lembenana na ny andaniny sy ny ankilany manoloana ny vokatra izay tamin'iny fifidianana natao farany teo iny ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao ka dia eto ampiandrasana an'izay vokatra ofisialy izay hoavoaka n'ireo ratsa mangaika amin'izay fikarakarana ny voka-pifidianana izay ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Asa raha mbola hisy fiovana ihany io fironam-bokatra io na koa mety hijanona amin'io ihany ka dia andrasantsika eto ara izay mety ho mpandresy amin'ireo candidat samy kalaza indrindra fa ireo candidat ao Antananarivo renivohitra ao. Ny etsy ankilany dia ny candidat izay natolotry ny tiako Madagasikara izay isany antoko politika tena matanjaka raha ao Antananarivo renivohitra ao no asiana resaka fa ny andaniny kosa dia tsy hainaiky lembenana amin'izany ry zareo avy eo anivon'ny Irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina ka dia andrasantsika pitoniana ara ny hoe iza no tena hivoaka mpandresy amin'izay vokatra ofisialy ho avoakany seny izay fa io moa dia toy ny adiny obilany mpianakavy izay mandresy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina matoa misy ny fifaninanana dia tsy maintsy misy ny mandresy ary misy ny resy fa tsy hoe rehefa resy dia andeha hitarika korontana fa ataovampilaminana ihany ary mba mahaiza manaiky resy rehefa resy fa ho an'izay mandresy kosa dia arabao ihany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.